Ry havana malala ampifaliana mandrakarivo nazontsika miona toy izao indray iain'ny tenin'Andriamanitra andray fampianarana tsara amin'izany koa ao amin'ny fanahintsika. Ianareo izay voantso amin'i Jesosy Kristy, malan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ny avan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alatsinainy 4 Novambra 2022 imanjenantsika aloha hevitra hoe iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko ny hira sy ankalaza, mifoaza rivalisy lokanga, ifo maraina koa aho, ideranao ny fehina maro ao Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny zetilisa, fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao, ary mipaky eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata ny ambony lanitra ianao Andriamanitro, ary aoka ty ambony tany rehetra ny voninahitra. Amen.
hivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra marina ianao. Manoloana izany rehetra izany dia mendrika ho anao tokoa ny saotra, ny dera, ny laza, eny ny voninahitra mandrakizay no ny anaranao masina. Satria Andriamanitra tsy toy ianao, Andriamanitra tsy miova maro sy anio ary mandrakizay. Manoloana izany Tompo dia mahatsiaro ny tenanay izay efa mpanota. Ko ny fahotanay dia mamindra fo aminay. Sao madio izay mba fakeloka, ary dio izay mba fampahotana. Feno fananao masina izay Tompo, randray ny teninao ho fiainanay. Aizanay mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay tokony ny ainanay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany vavaka izany. Amen. Ny ofinainantsika amin'ity an'ity ravana malala dia ho hitanao ao amin'ny epistily faharoa soratan'i Paoly ho an'i Timoty. Timoty faharoa toko 7, ny 10 ka hatramin'ny 7. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjena ahy, ny fahoriana izay nanjoa tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako, ary ny Tompo nahafaka ahy tamin'izany rehetra izany. Eny, izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, zay eo amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloko kosa dia androso hiaratsiratsy kokoa sady mamitaka no fitahina. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy, ray tonga monjy izao tontolo izao, monjy ianao koa. Ny mofonaina ao antsika anio, ndrenesika teo, Timoty faharoa toko 7, 10 ka hatramin'ny 7. Dia epistily nosoratan'i Paoly an'i Timoty izany anaram-panahy, mbo fampirisihana azy androso tsara araka ny efa nataony ihany. Koa aiza ny sehatra isehony izany? Fanontaniana mipelaka izany ry havana, molana ny zava-misy. Ny sehatra isehony izany. Ambaran'i Paoly eto izay tokony hiainana izany ao anaty fampianarana dia izay raisina ka arafitra ao an-tsaina ho zary fahalalana sy fiainana. Amin'ny fitondran-tena, fa tokony ho hita taratra amin'izay atao izany. Amin'ny fisainana dia izay hita taratra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra manoloana ny zava-misy. Amin'ny finoana dia izay hijoroana manoloana ny zava-misy. Amin'ny fandeferana dia fametrahana ny savidin'ny tena manoloana ny hafa. Amin'ny fitiavana dia fanehoana izay atao rehetra. Amin'ny faharetana dia fiandrasana ny fotoanan'ny Tompo. Amin'ny ankapobeny dia ny fiainana manontolo dia ny fijoroana ho vavolombelona. Fa ho ihany Paoly ry havanao amin'ny Timoty ao, aoka tsisy olona anao tsinitsinina anao no mifatandranao. Fa aoka tonga fianarana ho aminy ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Fa sehatra anankiray isehon'ny fanenjehana koa ry havana no ambaran'ny tenin'Andriamanitra antsika eto. Sehatra isehon'ny fanenjehana. Zavatsarotra atsentsika ny fanenjehana, nefa voambara ihany koa fa zavatra mahasambatra izany. Dia hoy ny Matthieu toko 5:10 tenin'i Jesosy, sambatra izay enjehana ho fahamarinana fa azo ny fanjakana lanitra. Izay ampianarin'i Paoly antsika eto dia nidingana isehon'ny fanenjehana. Voalaza mantsy eto fa izay rehetra te ho velona amin'izany dia enjehana. Izany hoe tsy endrika hivelany fotsiny fa tena hivelomana mihitsy. Amin'izany dia tsy maintsy manam-po fanenjehana. Izany no nitranga moa dia no ny fandavan'ny olona ny fahazavana etsika eto amin'izao tontolo izao feno famezinana. O Jesosy, indro izao maniraka anareo, ho tahaka ny ondro eo afovoan'ny ambodia. Tsy hisy ambodia hijerijery ondro eo afovoany izany, fa ny andrapaka izany ny ao an-tsaina. Izany ry havana. Ny fiainanao ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia ahitanao amin'ny sehatra rehetra ny fiainanao. Ary indrindra ny sehony izany koa dia ny fanenjehana. Tsy maintsy enjehana ianao. Mahireza ry havana, ny Tompo aminao mandrakariva manoloana izany tenin'Andriamanitra izany. Ho voninahitra ny anarany. Amen. Andeha vavaka isika. Andriamanitro, misaotra no mofonaina nomeno anay, izay milazany amin'ny fiainan'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, amin'ireo sehatra isehony izany sy ny sehatra isehony fanenjehana amin'izany. Tompo, mivavaka aminao izay ho an'ny firenenay. Mivavaka aminao izay ho an'ny marary mba hokasihanao dia ho sitrana. Ho an'ireo mpitsabo koa, mivavaka aminao izay ho an'ireo voamieran'ny fananana any amin'ny fitandremana, sondratam-paharitany, ary fitantanana ny fananana foibe.
tompo ampinonao ireo manamanjo toaninao ireo mareosikolona sy ireo sahirana atao io ny fiazakazahanay ny asa fivelomana ny fikasanay ny fianarana ny vavakay dia teny aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay zay efa nampianatra koa ny vavaka manao hoe ranay eo izay any an-danitra ho masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra meo ny anio izay anona sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha finoana riavana ny tsodrana tolotranao aminaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao. Anantra ny taviny aminao ny Jehovah ka mihainao ny fiadanana. Hatramin'izo ndraika ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen.